Voasambotra ny jandarmeriam-pirenena avy eo anivon'ny sampana fikarohana eloka Behivavy eto Mahajanga. Ny lehilahy iray tamin'ireo andian'olon-dratsy nikasa hivarotra masinina fanamboarana vola sandoka teto Mahajanga. Nitoby ny vahiny tamina trano fandraisam-bahiny iray teny amin'ny croisement Sotema izy ireo, ary noho ny fahaiza-manao an'ireo zandary no nahasamborana ity lehilahy ity sy nahasaronana ilay masinina fanamboarana vola sandoka ho omaly alarobia 20 Jolay 2024. Nokasaina amidy amin'ny vidiny 2,500 millions ity masinina ity, raha ny fanazavana azo taoriny famotorana ilay lehilahy voasambotra. Araka ny loharan'ny-baovao izay voaranety eto anivon'ny gendarmerie section de recherche criminelle eto Mahajanga moa zany izay loharan'ny-baovao izay nomeny olona tsara sitrapo moa zany izy io. Fa misy olona izay manamboatra vola sandoka ary manana masinina izay fanamboarana ireny vola sandoka ireny. Rehefa natao ny velam-pandrika rehetra dia tratra ilay olona ary tratra teny amina teny aminy koa ilay masinina fanamboarana ilay vola sandoka. Rehefa natao ny fanadihadiana dia fantatra fa tsy fanamboarana vola sandoka no tanjon'izy ireo amin'izy ity, fa ny entina amarotana an'ilay masinina izay entina hoe anamboarana an'ilay vola izay avidy amin'ny vidiny 2,500 millions de francs teny amin'ny hôtel Jet Hotel teny Sotema eo akaikin'ny croisement moa zany no toerana nisin'izy ireo. Dia natao moa zany ny velam-pandrika araka an'izay voalaza zay dia tratra tao moa zany izy ireo. Misy efatra izy ireo fa ny sasany moa zany tafaporitsaka dia anankiray ihany no tratra. Izy io raha ny fantatra dia olona avy any amin'ny faritry ny Fianarantsoa iny izy ireo. Le commande ny masinina io lasa any amin'ny zareo ihany koa, satria raha ny fitantaran'le olona zany dia misy commande izay vao afaka mamoaka ny vola io. Ary ny mode opératoire zareo amin'ny masinina io zany dia efa apetraka ao zany le vola, dia mody ampidirina fotsiny ilay taratasy dia mamoaka an'le vola tena vola, fa entina hivarotana zany, solokina olona zany ny tanjona eto. Rehefa natao ny famotorana moa zany dia miaika ny eloka vitany ity olona ity ary aorian'ny ankety rehetrarehetra na ny famotorana dia ho atolotra ny fitsarana ny raharaha. Izahay eto anivon'ny gendarmerie dia mikaroka mafy ireo namany sy ireo mpiray tsikokomba aminy mba ahafana manatratra an'izy ireo. Ny eto anivon'ny gendarmerie dia manentana atsika vahoaka rehetrarehetra sy ny olona tsara sitrapo mba hanome loharanom-baovao ahafana manakana sy misoroka ny eloka sy ny fandokandalana sy ny asa ratsy toy ireny. Sarona niaraka tamina taratasy manokana fanotana printy sy ravim-bola 2 ariary tao anatin'ilay masinina fanaovana vola sandoka, ary voalaza fa tokony mbola hisy commande miaraka amin'ilay masinina fa lasan'ireo olona tafatsoaka izay mbola karohiny. Manao azalambo ireo olona tafaporitsaka ny jandarmeriam-pirenena eto Mahajanga ary nanao fanampy fa tsy ho avela hafa-maina izay rehetra voasaringotra amin'ity raharaha ity, izay olom-pirenena manana loharanom-baovao maro-potitra ihany koa entanina hanao fanerana ara-potoana.